Salama daholo androany isika dia andao resahana ny tatitra ny zatoandro izay nomeny filoham-pirenena ireo rehetra mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta mba hanatanterahana ny asa amin'ny fampandrosoana any Madagasikara moa izany. Ka horesantsika amin'izany ihany koa ny fanavana rafitra izay nolazainy ramatoa Lalatiana Rakotndrazafy izay fantatsika tsara fa misahana ny anjara toerana amin'ny maha-minisitra ny Fampianarana azy amin'izao fotoana izao. Familohan'izay dia azo adininy manao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravona ny hevitra rehetra novantsika vidéo manaraka eo. Azo adininy ihany koa ny milike ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay rehefa misy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny raha nahalala fa nanome zatoandro ireo rehetra mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny filoham-pirenena androrajoelina vantany voalany izy mba hanaovana asa amin'ny fampandrosoana any Madagasikara moa izay zatoandro izay. Tsapa sy hita fa samy niezaka ny tsirairay nanatanteraka an'ireo andraikitra rehetra izay napetraka taminy ka hita fa maro ihany ny zavabita tao anatin'izany zatoandro izany toy ireo fampiofanana arakasa isan-karazany, eo ihany koa ireo fanomezana asa ny tanora mba hahafahany mahaleo tena amin'izay resaka asa izay. Tsy vitsy ihany koa ireo rehetra izay niofana amin'ny resaka asa zay efa tafiditra ny asa amin'izao fotoana izao. Niezaka nanao izany hamehana tao anatin'ny zatoandro izany izy ireo nitety faritra maromaro teto Madagasikara ka tsy diso anjara tamin'izany ny faritry ny Toamasina, Antananarivo ary ihany koa Antsirabe. Teo ihany koa ny tany amin'ny faritry Morondava fa nivoaka ankoatran'izany kosa dia mbola ao anatin'ny fiandrasana an'izay zatoandro manaraka omeny filoham-pirenena eo amin'izay fanitarana fanomanana arakasa izay. Ka noho izany dia tsapa sy hita fa tena mafy niezaka amin'ny fanatanterahana an'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ka eo am-piandrasana an'izay nivoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Isan-tanin'izay moa dia nilaza ramatoa minisitra izany hoe Lalatiana Rakotndrazafy tao mipejiny tao nambara ny mazava tsara tamin'izany fa Mila Fanavaozana ny Rafi Papianarana sy ny fandaharam-pianarana teknika ka hamolavola ny tanora vonina sy mahay ny tanjona ho izy hatrany. Ny raha mahalala ary ny raha mahita fa ny fianarana na ny programme Papianarana ho an'ny Madagasikara dia efa hita fa dia manaraka ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa toa lasa ny raha Papianarana izay nisy efa tany hela be tany am-piandohana tany no mbola iny no ianaran'ny ankizy malagasy amin'izao fotoana izao ka rariny sy hitsy ny raha toa ka tsy maharaka ny atao hoe mizazoro amin'izao fotoana izao indrindraindrindra fa eo amin'ny resaky ny fivoaran'ny teknôlôjia no tena iresantsika ao anatin'izay. Ny raha Papianarana sy ny fandaharam-pianarana ampianarana ny ankizy manaraka ankehitriny eo amin'ny fampianarana teknika dia efa tany amin'ny taona 1990 tany. Mazava ho azy fa efa nivoatra be ny zava-misy, efa mihazakazaka ny fivoarana teknôlôjia nefa ny zavatra ampianarana ny ankizy efa nilaozan'ny toetrandro. Nety tamin'izany taona 90 izany fa azo lazaina efa mila fanavaozana kosa raha amin'izao taona efa 420 izao. Tsy ampy fahaiza-manao ny mpianatra mivoaka amin'ny fampianarana teknika ambany ny lentany fahaizana azon'izy ireo. Kely ny fotoana hanaovana fianaran'asa izany hoe pratika raha ampitahaina amin'ny lesona ambony latabatra izay teorika. Hany ka tsy mamaly ny filany tsianan'asa akory ireo mpianatra rehefa mahavita ny 3 taona sy mahazo fanadinana baccalauréat eo amin'ny teknika. Ny diplôma baka teknika izay azo kosa tsy manampy hiditra eo amin'ny sehatry ny asa avy hatrany nefa kosa tsy mahatosika hanohizana amin'ny fampianarana ambony. Mbola tsy fidiny ny hidirana amin'ny fampianarana teknika rehefa tsy tafiditra any amin'ny fampianarana ankapobeny ny ankizy rehefa afaka BPC. Mbola 700 ny mpianatra no misafidy ny fampianarana ankapobeny ary 300 monja no makeny ny fampianarana teknika. Tsy maintsy tanora tsara ofana arakasa anefa vao afaka manana antoka ho tafiditra amin'ny sehatry ny asa. Any velany vao adolan-tsento ny ankizy dia efa miditra amin'ny fampianarana teknika. Tena miofana arakasa ary na tsy afaka manohy amin'ny fampianarana ambony intsony aza dia
manana ny fahaiza-manao ampy avy hatrany hidirana amin'ny sehatry ny asa. Any ivelany koa ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa dia tena fanohitra iadina amin'ny tsy fananan'asa. Manampy be ny tanora tsy ho vesatry eo amin'ny fiarahamonina ary tena singa iray goavana amin'ny fiharina ary toe-karen'ny firenena izany. Izany no fanamby tsy maintsy apetraka eto amintsika hoy hatrany minisitry ny fampianarana ara-teknika sy ny fiofanana arak'asa ity. Anisany antony lehibe ireo tsy maintsy hirosoana amin'ny fanavaozana ny raha-pampianarana sy ny fandaram-pianarana teknika na ny réforme curriculaire hoy hatrany. Natomboka tamin'ny ity herinandro ity tamin'ny fomba ofisialy ny dingana hamonavolana izany fanavaozana izany. Fampidinihana sy fakankevitra miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fampianarana teknika na ihany koa établissement public et privé d'enseignement technique izany. Mpampiasa sy mpandraharaha mpampiofana mpiaramombinantoka ara-teknika isan-tsokajiny hitarina manerana nosy ihany koa io fakankevitra sy fiarahamidinika io. Ireo mpisehatra matianina ireo no hamoaka ny hevitra hamolavolana ny raha-pampianarana sy ny programme pampianarana teknika vaovao. Fa na manahona dia ireto kosa no hevitra heverin'ny ministera fa fanovana sy fanavaozana tsy maintsy entina miatrika izany. Fampidirana ny teknôlôjia ny haitao arakajy mirindra amin'ny fomba fampianarana mba ho moderna tahaky ny efa misy any amin'ny firenena rehetra izany. Fanavaozana ireo sampampianarana efa misy na ny modernisation des filières existantes. Fampidirana sampampianarana vaovao izay takiny toetrandro ankehitriny na ny antsoina hoe nouvelle filière émergente. Ohatra amin'izany énergie renouvelable, développement durable ary ny économique blé sy ny maro hafa. Fampidirana ny taranja iraisana na ny atao hoe matière transversale toy ny éducation civique et citoyenne. Fanabeazana olom-pirenena vanina entreprenariat na ny antsoina hoe ampianarana ho mpandraharaha ny tanora fa tsy voatery ho mpiasan'olona foana. Communication professionnelle tsy afa-misaraka amin'ny fivoarana ankehitriny amin'ny sehatry ny asa sy ny serasera sy ny hafa izay havoaka ny fakankevitra eo ihany koa. Farany mila fiofanana ny mpampianatra mba hivoatra manaraka ireo fanavaozana kasaina entina ireo ihany koa. Miaraka miasa feno amin'ny orinasa ny ministera mba hamahana ilay olany tsy fifanjoana tolotrasa misy ny fampiofanana omeny fanjakana na ihany koa inadéquation d'emploi et formation amin'ny alalana izay fanavaozana atao izay. Feno miroso amin'ny fanavaozana tsy maintsy atao efa tafiditra ao anatiny izany tanteraka rehefa voahangona daholy ny hevitry ny rehetra dia harafitra ary hangatahana ny fankatoavan'ny gouvernemanta ny raha-pampianarana sy ny fandaharam-pianarana no havaozana alohany hampiarana azy. Ho an'ny tombontsoa ny tanora malagasy moa izy ity ho hiatrany ny minisitra izay hita fa tena tsy mandry andro manalina manao izay fomba rehetra mba hampandrosoana any tanora eo amin'ny resaka arak'asa sy ny fampianarana izay. Izay ary moa no ela tomboko lasy tomboko vavy manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity video ity mba hafahana mandravina rehetrarehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa like ny video antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy makasitraka dia marary soa.